Ampifaliana siapitsina hatrany ripijery hajaina noentinay mitsidika ny tokantranotsika tsirairay avy amizao andro atalata izao. Manodina ny fandarana ivelan'ny toeram-piasany zahay satria hananam-bahiny androany tokony hanam-bahiny raha ny tena izy nefa noho ny antony tsy miankina amin'ilay vahiny amin'ny fotoana amin'ny ora farany dia tsy tafakatra plateautsika vahiny saika ao nasaina avy amin'ny faritra zay mandalo eto andrenivohitsy Madagasikara. Raha araky nambarako dia ny fandaharatsika dia iezaka ampahafantatra ny karazana hoe ny tombony rehetra ananany faritra rehetra manderana Madagasikara, zany hoe ny faritra 420. Ka amin'ity androany ititsika dia iresaka n'izay fandaharana ty aloha amin'ny ankapobeny dia aveo iresaka ny fampandrosoana eritreretina ho any amin'ny isam-paritany isam-paritra moa zany indrindra. Mbola mamerina hatrany araky ny teniko teo hoe fiarabana zay tsy lany mamina satria tony taona vaovao hoy ny be sy ny maro amizao volana janoary zao ary mbola fotoana fampiarabany mpianakavy indrindra ny zanaka mamanga ray aman-dreny etsy andaniny ihany koa ny mpiara-miasa mamangy ny lehibe. Ka ho anareo zay manomanomana zany fety zany dia rabaina anareo atratra ny ty taona 2024 ty ary mbola rabaina ihany koa hiatrika ka irarina ny ahitana ny soa sy mahatsara ary fahombiazana amin'ty taona 2024 azo nitaka ny sasany manao hoe RD verso hoe tampotra ny air du poisson sy ny sisa fomba andikatsika azy tsirairay avy. Tovison Mario andrenandrasana no manolotra ny fandaharana miditra ny tokantranonareo tsirairay. Tokantrano moa tsy hay soritsoritana hoe iza sy iza fa dia izay manokatra vata fahitalavitra ka tafiditra ao anatin'ny kanalin'ny TNTV dia manao rahaba antsika rehetra. Mirary fahasitanana ho an'izay somary tsy metimety ara-pahasalamana tana haingana ilay manakarepasoavana ny anasitrana ny aretinareo haingana ary ho an'ny fianakaviana manamanjo ihany koa dia miara miondroka amina lahelo aminareo nohon' zany fantaotana satria fiainana moa tela mambaona foana maintsy misy ny mahasoa misy ihany koa ny maloka indraindray. Zany hoe lafa dia atao anatin'ilay fandaharana tsika iresahana mikasika n'ilay faritra eto Madagasikara araky ny nambarako teo asaina ampitiavana foana ny zanaky ny faritra rehetra zay mandalo eto Antananarivo eto Analamanga hiditra anatin'ny fandaharana ity atao hoe toitsika. Toitsika hoy Masikoro, toitsika hoy ny fiteny avy any Toliara, zany hoe karibo hoy izy ny avarabaratra ary zay ko hoe salama manahoana sy ny sisa zay fomba andikana azy fa defa hoe toitsika. Toitsika avy any amin'ny faritra rehetra sidika ny tokantrano zahay hampita ny zavatra hetahitany isam-paritra faniriany isam-paritra ary ny eritreretiny olom-pirenena avy any amin'ny faritra zay mandalo eto Antananarivo. Ka raha misy ny zanaky ny faritra te handray anjara atao anatin'ny fandaharana afaka miantso an'ilay laharana matetika avoakany technicien cameraman Christian Foneny hoe 034 16 225 89 dia araisina Antanandroa zanaky ny faritra fa arindra fotsiny hoe isaky ny talata no andraisatsika an'izany fandaharana izany vahiny zany. Ny androany moa araky ny ataoko teo hoe ialantsiny lehibe satria lasa vahiny tsika nanaiky efa tokony atao hatry nomaly moa dia naimitra n'androany dia n'androany ndray tamin'ny fotoana farany fahafahana zay tsy niankina amin'ilay vahiny ka dia raisiko ampanetretena ny mitsidika ny tokantranontsika fampiresaka na dia zarery ara. Misy angambany faly hoe zarery no notra ny fandaharana fa mety misy koa ny leo hoe zay fa resaka tabataba parti hoe sangisangy sasany fa dia resaka mikasika an'izay faritra zay tsika. Efatra amby roapolo ny faritra eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Amby roapolo satria raha etina hoe faritra 2 amby roapolo tamin'ny voalohany dia efa nahazony azy i fitovinany zara roa zany fatovavy sy fitovinany dia tao araky zay teneniko aminao zay hoe ilaina zany
fahafantarany ny pirenena indrindra ny mpianatra hoe efa tsy 20 tsony ny faritra eto Madagasikara fa efa 420 satria efa nahazo koa i Ambatosoa moa zany hoe Mananaravaratra, Maroantsetra sy ny sisa bitsy zareo district mameno an'izany ho lasa faritra avy any atao hoe Ambatosoa. Raha miresaka an'izay faritra eto Madagasikara zay tsika gamba ny samy manana ny hanitra mampiavaka azy ny faritra tsirairay ary mbola misy ara ny mbola mangataka an'izany fahazahona faritra zany noho ny antony ara-geografia sy noho ny antony habetsahany ponina ao aminy ka ilaina ny fahazahony faritra satria raha mbola mitambatra faritra dia eritreretina fa tsy ho tafapaka any amin'izay tiana hatongavany ilay fampandrosoana tiatsika eritreretina sy tiatsika ahatongavana. Raha tsy teny aho tahaka ny faritra tsy mandrefana dia mitadasika tokoa araka ny fanambarako tamin'ny heriny hoe distrika 5B zao no mandrafitra an'izany faritra Antsimandrefana zany ary ao anatin'izany distrika 5 zany misy distrika 4B zao no efa tokony hanana faritra zay satria manana ny mampiavaka azy manokana dia ny distrika ny Vohibasia zany hoe ny faritra bara mahitana ny Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Benenity mitovy kolotsaina samby bara reo rarany dia rarany raha hanana an'izany ka mety amin'ny lalam-pirenena fahafito ao Sakaraha mety ho renivohitry zany faritry Vohibasia zany. Toy izany ihany koa ny fangatahana hatry ny ela ho an'ny faritra plateau Mahafaly zay mivelatra ihany koa nefa mbola distrika roa ihany hatramin'izao zay tokony homena distrika aloha zay vao teraka ny faritra satria dia distrika ny Betioky sy distrika n'Ampanihy nefa dia tena mivelatra tokoa io satria raha tiana ny hazahony zany plateau Mahafaly zany faritra dia tsy maintsy atsanganao distrika aloha i Fotadrevo ary atsanganao distrika ihany koa i Ejeda ary ao anatin'izany tokony fampijerena ihany koa no hanaovana aniny litoraly zany hoe ilana amoron-dranomasina manomboka avy any Androka mandra-pahatonga ty Itapolo ny anomezana distrika satria fefa betsaka ponina no mivelatra ka raha hatambatra amin'ny Ejeda izy manahirana na mbola hatambatra amin'ny Ampanihy manahirana. Zay ny mahavy antsika mametraka hoe raha tiana ny ampandroson'ny faritra tsy maintsy jerena zany lafina ara-geografia iny tombony ponina ary ny fivelarany faritra sahanina zany amin'izay fotoana zay mba mety ho lasa re faritra enina koa ny faritra tsy mandrefana raha mbola 4 foana hatramin'izao gamba nitatsika fa ny faritry Anosy zay atratia Betroka mankany Anosy sy ny sisa zay vao tonga any Amboasary Ordofay zay mivelatra ihany koa zany tokony mila fijerena manokana ny ahafahana mametraka an'izany ary faritany Toliara moa dia faritany farany lehibe nefa dia distrika faritra 4 ihany no misy ao anatiny. Raha tsy tentsika hoe ny faritra Fianaratsoa zay 5 taloha dia lasa 4 amin'izao fotoana izao satria zara roa moa zany vatovavy fitovinany efa nahazo ny anjarany ary nisy olagolana angambany izy teo hitatsika tsara hoe iaraka amin'izy niaraka amin'izy izy amin'ny tena mitovy kolotsaina tokony izy no akaikikaiky kokoa aniza fa dia ay zany no anisany hoe eritreretina lamina ny fampandrosoana isam-paritra ary araka nambarantsika ny faritra rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy. Eo ny fananany olombelona zay olombelona miasa, olombelona mijoro, olombelona tokony ho salama. Iny mahatonga antsika matetika ianao manjery mametraka hoe fahasalamana ny loharanokarena ary zany fahasalamana zany ny tena tokony ho vain-dohan-draharaha satria ny olona salama no afaka hamokatra.
Rehefa salama amizay ny olona de manomboka mitady sy manomboka mitaky an'ilay hoe fandriam-pahalemana. Amba ny fantatsika rehetra zany fandriam-pahalemana zany raha mbola eto Madagasikara dia somary mbola marefo ho antsika mpijery zao tokatrano. Marefo satria nahoana ny fomba fitantanana an'ilay hiarovana ny fandriam-pahalemana tsirairay zay ny mbola somary ataotsika hoe sarotrarotra ho an'ny rehetra ka mahatonga antsika mametraka hoe ny fandriam-pahalemana isam-paritra ny tena zava-dehibe. Satria raha voafehy io fandriam-pahalemana isam-paritra io dia mino tsika fa mandroso ny isam-paritra. Raha tsy tenitsika hoe inona moa no mety antony isiany le hoe tsy fandriam-pahalemana. Mety ny be sy ny maro mety na mahantra de mangalatra. Tsy voatery zay mahantra no mangalatra. Fa mety ilay toe-tsaina na koa mety kolotsaina. Ho avy amizay tsika resaka an'izany efa aveo fa eo indrindrandrindra ihany koa ny antoka ho an'ny tsirairay ary indrindrandrindra ny fampiharan-dalàna misy eto Madagasikara. Raha mbola marefo ny rafim-pitsarana, ny fampiharan-dalàna ary ny fisian'ny kolikoly eto amin'osy eto Madagasikara dia tsy maintsy misy foana io fandriam-pahalemana eto Madagasikara io. Raha niresaka milaza hoe noho ny antony mety ara-kolotsaina. Ahoana moa no lazantsika hoe misy ny kolotsaina hoe mpangalatra? Tsy de le hoe kolotsaina no mpangalatra fa ndraindray misy faritra na foko karazana hoe fitsapahan-kely ny fankana omby ary am'izany fotoana zany tsisy faty olona, tsisy raha latsaka fa dia mifampitrapa de rehefa aveo damina foana ny fiarahamonina. Hoe androany aho azonao de raha pitsondray koa manao koa zanak'irano nanaka ny ombin-drano na haha mahery zao riano ny sasany eo. Tsy midika zany hoe mpangalatra sia fa de tena le kolotsaina mihitsy. Mba tsy lazantsika hoe kolotsaina talohany zany ary misy mametraka ny hoe raha tsy avy ny gadra tsy omena zanakavavin'olona. Zany hoe matoa le olona avy nandalo hagadana na avy tanangalatr'omby izy zay nisy erisetra nataony zany hoe lailay mahery nieritreretina. Iny fa tsy mety tsony moa zany am'izao taona 2024 zao ary efa manomboka mandroso miamivoatra fiarahamonina ka fefa manomboka miala an'izay kolotsaina zay ny ankamaroany ny foko sy ny faritra nampiasa an'izany kolotsaina zany. Raha apetratsika hoe ny fahantrana dia ny fahantrana mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana fa nefa ny tsy fandriam-pahalemana koa mahatonga n'ilay fahantrana. Ahoana ary tsika mahatonga an'izany? Ny fahantrana mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana satria rehefa manakoanina ny olona marefo ny fahavokarana noho ny haintany noho ny tondra-drano noho ny areti-pambolena zany hoe karazana biby isan-karazany valala sy ny biby mpaneombavoly ry mitambatra mahatonga n'ilay tabany voatra de ravoravo-tanana hanika tsy afaka mamokatra trony satria tsy hahavelona ny ankohonany nefa ny isan'ny tokantrano miamitombo ny vavahomana miamiteraka ny olona kamba koa itsika hoe ny sasany fialam-boly zany hoe miteraka zany fa kolotsaina ihany koa no nametraka an'io tamin'ny malagasy hoe miteraha mameno ny tany ary ny gasy indrindrandrindra nametraka an'io hoe zanaka no loharano karena. Rehefa loharano karena zany hoe tsy nisy sakatsakana am'izany resaka fandrindram-piterahana zany fa matoa nomen'Andriamanitra ny fitaovana rehetra ahafahana miteraka dia tokony miteraka. Ny tsy manana ara efa tsy fidiny ho azy zay afaka miteraka ndray ho sakanana fa nefany noho zay tenenintsika hoe fahafahana mandrindra ny hamelomana nareo nateraka reo. Ny gasy sasany mametraka an'io foana hoe ianao mamelona an'io fa Zagnahary
ilaina pisany zao rehetra zao no mamelona n'olo ateraky io. Mety ho marina zay amin'ny ampahany fa mety tsy voatery ho marina ihany koa amin'ny ankilany. Tena hoana ho itsika dia marina zany raha ohatra ka zao fiainatsika malagasy fantatsika tsara fa tena mitsotsoroka any ambany indrindra ny fahefamividy nefa de mbola velona ihany tsika, mbola afaka miaso miaina satria fa tena ambany ny sanda napetraky ny resam-pirenena hoe mahazo zao dolara no manomboka antsona hoe mahanta le olona. Efa zarange misy fianakaviana tsy mahita indraindray na 2 arivo isan'andro hoe mety ilaza ngamba ny sasana metraky hoe kamo tsy afaka miasa mahavelom-po de hangana ia mety lay asa mihitsy mety manahira anazy de ilaza ndray nareo hoe manina raha manasa lamba ka na ny lamba ho sasana ara olo sasainao lamba raha tsy manambola na ny amidy savony ny savony fefa arivo ariary manomboka any zay vo mahazo savony afaka anasana na ny vovo-tsavony manomboka 300 400 ny sisa sarotra ny ahitana an'izany. Ola zainao kamo izy nefa izy ata vonina hanasa lamban'olona nefa tsisy lamban'olona sasany samy manasany azy iaby satria samy sahirana. Vitsy de vitsy le hoe afaka mampanasa raha ohatra ka hoe ny hakamona. Tsy any amin'ny hakamona ny napetratsika le izy fa amin'ny hoe politika pitantanana amin'ny ankapobeny hatrany no mahatonga an'izany rehetra izany. Ka raha napetratsika hoe noho ny fahantrana no ahitana an'ilay hoe tsy fandriampahalemana azo raisina zany amin'ny lafiny ray satria rehefa tsy mahavokatra de tamby teo velona ka izay manana tsy maintsy alainy lay tsy manana ny azy fa ny olana fotsiny mantsy tato ato de lasa misy mandatsakaina izay tsy fomba ny gasy akory no manao an'izany ny fandatsahana aina zany nefa dia am'izao fotoana zao mandeha ho azy mandeha foana ny fandatsahana aina ho any olona sasany ka raha lazaitsika fahantrana ny mahatonga tsy fandriampahalemana azo raisina de azo raisina ary rehefa satria mifangafa maty fa miadibady kao reo araky ny teneniko teo hoe eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana no mahatonga ny fahantrana satria rehefa tsy misy fandriampahalemana koa ilay tanàna de mitsoka matandraka ny olona rehefa betaka ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra satria na ny harenao ara nambolenao nandaninao heritsandry ridinitra sanandro namboly nitazo nangady ndoza nangady nomby anosy tanimbary tonga ny varinao misy mangalatra miary anao miarak'andro mitady vilona mamahana n'ilay ombinao mamahy na omby na osy na ondry na vorona nefa misy mangalatra angamba hitatsika mitokatrano maro indrindrandrindra ny tendreny voatra fa efa miara-monina amin'ny olombelona ny biby fiompy zany hoe atao amin'ny trano fatorina mihitsy na ny vorona na ny omby eny ara ho anareo mihinana kisoa sy ny anina mpiompin'ireny indraindray misy ara efa ny kisoa mihitsy ara miara matory eo satria noninona noho zay tsy fandriampahalemana zay ka raha ilazatsika hoe antrana fa ilay tsy fandriampahalemana koa no miteraka n'ilay fahantrana zay no mahatonga milaza hoe miankina amin'ny politika mpanjakana ihany raha hetitra ny fanjakana raha hetitra ny fitsarana mandray andraikitra am'ireny olana misy ho an'ny tsy fandriampahalemana fandraisana andraikitra mba didy tsy mitanila fa ndraindray ny zava-misy any amin'ny toeram-pitsarana rehefa maheno fotsiny hoe manao tonation na ohatran'izao le olona dia systématique zany hoe efa ataony mahazatra hoe raha vo avy mifoka avy amin'ny anina no mandalo eto amin'ny tribunaly anosy de tsy maintsy MDN tsy afaha mampalahelo zany zava-misy zany fa zava-misy zany eto Madagasikara vo antsoina anao tonga ao amin'ny fitsarana hoe nentinao anao na anao tsy nanao na nanao fa rehefa hoe dialectanao fotsiny misy hoe dialectana foko avy ariananina efa mpangalatra foana reo nefa le olona tsy voatery mpangalatra eo indrindra no tenenako hoe mila jerena ihany zany zavatra zany ny fonja mo efa feno de feno efa tsy maharaka tsony nefa de ampidirina foana na ny olona mbola tsy
voasazy olona voendrikendrika fotsiny de fa asainao miara-mifondra amin'olona criminel be, amin'olona navita heloka be vava. Atin'izany veo gaga anao raha mivoaka avy ao le olona lasa mamerikeloka na hoe mahavita heloka satria tsy nanao izy nampidirinao any ampondra, aveo izy afahana afaka roa taona tao izy nahazo fanamarena leo ranga manao ihany fefa na manao na tsy manao anao zany verina ty fa de aleo manao. Henjana nge zany raha sanaty tonga am'izany toetsaina zany tsika. Ka io ndritra no tadiavana hoe politika hiany no afahana mandrindra zany rehetra zany. Ka politika tia mifoy be no tsy maintry miatraika any amin'ny faritra. Na tiatsika na tsy tiatsika ny fahaizan'ny foy be mitantana ny raha-panjakana sy ny raha-pirenena no ahafahan'ny faritra tsirairay mandroso. Mampalahelo araha zao misy ny commune na ny district na ny faritra mitady fiaraha-miasa avy any ivelany, mahazo fanampina vola be amina miliara. Fa inona ny zava-misy? Azo le fanampina avy any ivelany narotsaka amin'ny kitabobola panjakana. Rehefa arotsaka amin'ny kitabobola panjakana tsy tonga akory any amin'ilay commune zay tokony niantefany ilay tetikasa niarahana amin'ilay mpiara-miombonantoka avy any ivelany fa dia ahodikodiny aty amin'ny foy be. Za tsy hiteny hoe ahodikodiny aty Antananarivo fa ny ahodikodiny aty amin'ny foy be. Satria tsy Antananarivo akory no manodikodina andireny vola be reny fa ny mpitondra aty amin'ny foy be mba tsy tenenana hoe ny tompony andraikitra isanisany mitantam-bola panjakana aty amin'ny foy be. Fa raha napetraka mazava hoe tonga le vola mirotsaka amin'ny kitabobola panjakana ho an'ny commune zao de tokony ho tonga any amin'ny commune tokotrany le tetikasa. Hanika na ilay mpiara-mombonantoka te hanampy anireny commune tsirairay reny de manomboka mihematra satria nieritreriny hampiko ty commune ty mba hivoatra mba hisan'izao mba hisan'izao mba hisan'izao. Vita ilay tetikasa naroso ny fampiresahana ndao ary arotsaka le vola fa rehefa nandalo amin'ny kitabobola panjakana aty amin'ny foy be de tsy tonga akorony any amin'ilay tenentsika hoe any amin'izay tokony hisitraka n'ilay tetikasa. Ka zany no anisany hitadiavana ny zanaky ny faritra rehetra hiresaka n'izany zavatra zany eto amin'ity plateautsika ty. Hamakafaka, hiara-hidinika, tsy haiko, hifanadihady, hifanitsy, azy azontsika atao ilazana azy mba ho heno n'ilay tompony andraikitra. Fa raha zahay mpanao gazety ihany no midradradradrany zany eto de mety misy miteny hoe indraindray ny mpanao gazety reo fa mahita zavatra resahana reo mo raha vao mahazo micro de fa tsy maintsy miteny fotsiny na mety na tsy mety na ohatran'izao. Fa dia ny zanaky ny faritra avy any amin'ilay faritra mihitsy no tianay asaina ho tonga hiresaka ary hanazava bebe kokoa mikasika an'izany fampandrosoana ilainy faritra zany. Raha tsy resaka atsika hoe mifanendrena anireny lehibe ny faritra reny de mbola mihisatra noho inona noho ny misy mpanao politika mitady tsy valapandry te hamerina ny fanao maloto teo aloha. Ahoana moa nanenkenan'izany? Raha zavatra fefa mazava nisy ny olona nitolona nisy ny nitaky an'ilay fanovana nefa de mbola misy indray ny mieritseritra hoe ilay olona nitakina ny fanovana ilay olona tadiavina ho esorina ho ovaina no mbola mitady te hidongoterana. Ary ny solo-mavambahoaka tao anatin'ireny loko anisany nalombahoaka reny no mbola miady sisika fa hoe efa miova ono ry zareo ka dia hanohana hanolotra lehibe ny faritra mpisolo toerana zay hiara-miasa aminy fa hoe io no afaka andao ny fampandrosoana. Tamin'ny fitondrany raha Andry Rajoelina teo izy tsy nahasany teny nisitrika zay baiko avy any de efa mazava zao fa haongana le premier ministre Tsay Kristin tamin'ny fotoan'androny efa nanao soniny rehetrarehetra fa rehefa nisy baiko avy any ambony hoe tsy azo atao indray io de gina rehetrarehetra. Fa noho ny androany soavaly tapakofehy sa ahoana de mitady tao fetsifetsy ta mitaky nitazomana toerana ary hitarihana ny fijery ny tompony andraikitra am'izao fotoan'izao mba mila jerena kaiky ihany ampifandandralanjana an'ireo zavatra reo satria de fa ampitaiko aminareo tompony andraikitra zay voafitaka eritreretina hoe misy loko orange hiara-miasa aminareo ka hivadika hiaraka aminareo.
aza manonofy noho ny tombotsoany androany de miaraka aminao izy, noho ny tombotsoany de mety milaza izy hoe malahelo fa zahay tao nge ny voateritery eny mety ny voateritery tokotrana angambany fa amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy hanao ny mission ampanaovon'ilay miaraka aminy izy sady manaraka anao tsikelikely izy raha ampanovinao iraka ampanovinao azy fa raha maneraka azy koa ny lehibeny taloha satria politika ny lalaoviny tsy fantany zavatra iseho raha ampitso sy afaka apitso de tsy maintsy ilalao an'izay izy sady manafosafo izy ato mikapoky izy ato manafosafo ndray izy ato mikapoky izy ato ka zay no itakiny be sy ny maro hoe engane raha reny solom-bavambahoaka orange reny no mitaky hoe tino apetranay ho draine, tino apetranay ho DRS, tino apetranay ho lehibe ny faritra tokony ho asina roi mihitsy satria nahoana ho tsika satria tsy zay le fanovany efa teo reo fa tsy hitatsika ny zavatra nataondreo ka ahoana mono androany no hasaitsika hoe mbola ho raisinareo hoe mbola hoe manakery zany mbo manandanja fa efa iova tanteraka sarotra na de nilaza raha tamin'ny fotoan'androny hoe mety misy ny ho azo raisina ka tena hiova tokoa fa amin'ny ankapobeny aleo aloha piripirina zareo fa miandry mba mandeha tsara ny zava-drehetra zay vo afaka ka tena hitatsika fa miova ty zahay ihany ve zany no afaka handalo traverse du désert hoe na hoe hiaritra n'zany hoe fananana poste anatina fotoana lavalava fa rehefa ry zareo orange zany tsy mahazo manana tsy manana njo hiatrika an'izany izahay ny tolona nanala ny radiolona ihany ve zany ohatra ho izy ny sasany no mendrika an'izany hoe mifloty na hoe mitsingevana fa ry zareo mitondra teo dia tsy maintsy maina toerana rehefa nalaina tsy ho DG fotsiny de afindra directeur tsotra fotsiny na hoe rehefa tsy nalaina tsy ho ministre de afindra tale général fotsiny mba misy lojika kosa ny fanaovana politike fa indrindra ho an'ny fanendrena tompony andraikitra isam-paritra tsy hoe nanao tsy nety taty amin'ny faritra hafa izy de afindra makato amin'ny faritra hafa anatin'izao fanovana zao aoka kosa mba ho tombotroan'ilay faritra misy no jerena ary raha misy ny mahalala tsy voatery hoe ny solom-bavambaoko an'ilay faritra fa raha solom-bavambaoko an'ilay faritra ka orange izy fantatrareo mazava tsara fa hiandany mankaiza mo izy na nahalany azy eo raha mbola ady varotra be na solom-bavambahoaka azy amin'io nahalany azy amin'ny orange io nefa tsika de ametraka hoe ny solom-baboaka no mahalala bebe kokoa mikasika ny faritra io ka solom-baboaka orange io ka rary ny raha mametraka n'ilay lehibe ny faritra na lehibe ny fahasalamana ho an'ny faritra io na ho an'ny lehibe ny fampianarana ho amin'ny faritra io na ho an'ny lehibe ny rano rehetrarehetra aratsika hanapa-kevitra no mandanjalanja sy mijery ankaiky ary indrindra anaovako antsoavo ho an'ireo namana zay manana dossier fa fotoana kosa angamba mba manomboka arositsika am'izay le izy rehefa ohatra ka sanatriny vava ka misy tompona andraikitra manday kolikoly fantatrareo ka mitombona ananana pirofo hoentinareo aty amitsika fa afaka vakitsika batilana eto izy anatin'le fandaharana amin'ny tsy manam-bahiny na mety anatin'ny fandaharana manam-bahiny azo aroso zany de ho hitatsika io ny fandehany raha mbola io kolikoly io no mbola manjaka eto Madagasikara tsy ahomby Madagasikara ary raha zany teny zany no tenenana hoe tsy hafahana miara-miasa fa olona tsy manao kolikoly tsy maninony mety zany aza tendrena zahay aza petraka zay fa zahay ndre tsy mampanao gazety tsy maintsy miteny ny zava-marina sy ny zava-mahitsy ampandrosany ty Madagasikara ty misy zavatra be diabe afaka tsy anaovana kolikoly eto Madagasikara misy asa be diabe azo foronina hanomezana asa amin'ny tanora eto Madagasikara ary araky ny fanambarako tamindray mandeha miangavy anareo tompony andraikitra mahefa mba hanome toky sy antoka ho an'ireo mpanambola sy ny mpampiasa vola na vahiny na teratany malagasy hampiasa ny volany aty Madagasikara mba homenareo antoka ny olona mpanambola mpamatsy vola mpampiasa vola hampiasa ny volany eto Madagasikara fa raha mbola tsy misy zany antoka zany dia ohatrany zao hatrany ny ahazo any Madagasikara dia fantatsika angamba ny vokatra rehetra misy foana isan-taona fa dia betsaka mba tsy teneniko hoe ny fahevany tsy ny antsasany ara no very simba lo fotsiny nefa zavatra sady azo avadika na confiture
na jus na lafarina sy ny sisa nefa dia very nohony tsy fisiany zay antoka zay satria raha mampiasa vola eto Madagasikara izy raha mampiditra volany 2 miliara izy ao anatin'ilay banky ka mieritreritra hoe hankan'io volan'io izy 2 miliara amin'ny fotoana ilany azy taratasy fankahitana na fa hampy atao ino hampiasaina anovan'iny sao dia hanovana politika sao dia hanongana mpanjakana fanjakana maivana rangano tena mahatahotra n'izany hoe fanongana mpanjakana zany fa raha fanjakana mitoky amin'ny herim-bahoaka raha fanjakana tena matoky ny herim-bahoaka ty atahorana zany fanongana mpanjakana zany misy zany tsy maintsy misy io nao anatiny angamba fantatsika efa nandrosa hoe libita amin'ny fotoan'androny fa nohony kolokolo tao anatiny nohony zanaky libianina ianany didy jadony aiza liby tsy potika ka na de ataontsika hoe misy fanjakana raha eto hoe matoky tena fa raha tsy mahery tsy maody koa tsy ela velona ka ilaina angambany zany fandandalanjana any zavatra rehetra ny teneniko zany ho antsika rehetra indrindra ho an'ny tompony andraikitra aoka re zay ny fotoana ny kolikoly ary mino tsika fa nany tsy mahavoatendry anireo tompony andraikitra reo mety eo ihany nesaka hoe fanadiadina fa makafakana ifotona n'ilay olona apetraka fa manahy tsika sao de sanatria noho lay ady varotra noho lay kolikoly tiana iakatra ary na dia mahitsy-po aza le mpitantana da ataontsika hoe ny filoha Andrenirina Mikaely sy mandray kolikoly sy ny sisa mety misy sanatriny vava la diny lela mpiara-miasa aminy mbola manao an'izay fitaovana zay ka raha milaza ny filoha hoe tino apetratsika de mitsivalana reto satria nandray vola aviato de mikatso le fanendrena satria ny ray mijery amin'ny lafiny mahitsy reto mijery am'le any de mahita ny ato rehefa atao mitsangatanana moa anatin'ny besiny maro maintsy handresy reto nefa manana droit de veto ny filoha Andrenirina Mikaely sahirana am'izay angamba hoy tsika ny fijery amin'ny ankapobeny engane mba tsy io zay ny zava-misy engane mba hoe nandinika tsara an'ilay antota taratasy n'olona tsirairay ny mahatonga n'ilay fanendrena mbola somary mitarazoka ka raha tonga ny herinandro ambony satria mino tsika fa mety tsisy filakevitry ministra am'ty herinandro ty satria tsy toerana ny filoha am-pirenena fa ny amin'ny herinandro ambony kosa fa tokony sahy ny mpitondra manendry indrindra ny fanalana tompony andraikitra izay tsy misy olony de tena mba tsy tenenana hoe fahadisoana fa de tena tsy tokony atao mahazatra satria matoa esoronao izy efa vonina ny olo hasolo azy fa raha mbola tsy vonina aloha aza mbola esorona ngamba mazava raha tsy hoe fa misy zavatra fahita fa tena fa tsy manjara ny ataony ka aleo aloha esorona sao de hanimba zavatra mandra-pitadiavana ny solony zay ngamba no hafa fa nisange fitondrana randalana lanym-bahoaka manala tale général ray 2 taona 3 taona intérimaire foana zany hoe mpisolo toerana foana aneo ary sahirana mametraka an'izany fa engane rehefa manala tompony andraikitra anankiray tokony avetrany mametraka tompony andraikitra anankiray ary tsy hafahafa koa raha hita fa misy tsy mety indray le notendrena azo esorona gasitrahana zao reny zaminaly de ataoko hoe mety maharary ao an'ilay voakasika hoe tompony andraikitra tendrena tamin'ny conseil des ministres tamin'ny ray volana lasa de nesorona tamin'ny volana janoary teo ho an'ny mpitazana saitsika ny ao anatiny fa efa hoe fahasahina goavana zany hoe diso ty tsy nety ty natao ty aleo lo esorona raha tsy hoe moa hoe esorona izy fa homena toerana tsaratsara kokoa noho ny fahaiza manaony na noho ny traikefany fa tsy mendrika aminy lay nametrahana azy tamin'ny desambra ka hapetraka amin'ny toerana tsaratsara kokoa izy aorina ny fanalana azy fantatsika zany fa raha ohatra ka noho ny tsy fahaizany na noho ny lay loko na noho ny hoe tsy nety ny safidy natao tamin'ny volana desambra iny dia alainy izy janoary izany no andrasana amin'ny tompony andraikitra mahitsy masahy ary miasime moa zany hoe miandraikitra an'ilay tsikera sy ny anina rehetrarehetra alefa mikasika an'iny fa matetika de mba mendrofendro ny akabeazany raha tsy laza hoe reo maninona resana hoe solombavavahoaka rehetra de te hitazonao toerana de mamendrofendro zahay ihany nandro-panjakana voafidy ara-dalàna ka tokony hipetraky fanovana io no ataotsika de manantena an'ireo ranjo reo hiova ve tsika
ka hanangana groupe parlementaire hoe manohana ny filoham-panjakana am'izao fotoana zao de hoe maro anisa ndray. D'accord zany tsika anatin'izany fomba fanao tsy ara-dalàna zany ka miangavy anetretena ampitiavana ho anareo tompony andraikitra zay tsy dianay tokantrano am'izao fotoana zao mba lanjalanjaonareo tsara ihany zavatra aroso ho an'ny vahoaka malagasy fa manantena anareo ny vahoaka malagasy ary zay no mbola any an-tanana any olona rehetra, mbola any an-tanana ny vahoaka ny andrandra fiovana rehetra aza mbola morakivy, aza mbola moraketraka fefa manomboka handray andraikitra ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra foibe atany tampony sy ny ambaratonga tsirairay ary mbola any an-tanana ny tsirairay indrindra ny tompony andraikitra isan-tsokajiny aza miandro baiko ny filoha vao hanatanteraka zavatra na hanao zavatra anankiray. Fa ny zavatra rehetra tsy voatery ho araky ny filoha na ho araky nareo mpanolotsaina manokany na ho araky nareo mpanolotsaina avo nareo daholo fa matoa ianao mitendrena amin'ny toerana anankiray de mahasahy mandray andraikitra amin'io andraikitra nomenanao ka mba tsy hanaratsian'olona an'ilay fitondrana foibe de ianao ny tompony andraikitra amin'ny toerana misy anao. Raisiny andraikitra rehefa fantatrao fa tsy ho vitanao na tsy zakanao akatra na metrahananao afaka manao akatra ihany koa anao mametra mpialana hoe tsy ho vitako toerangafa tena sarotra be ny hanaovako an'ity andraikitra ty noho ny antony zao sy zao. Tsy faharesena koa angeny mametra mpialana rehefa tsy vitanao le izy fa miandry toerana zay mety sahazanao anao satria indraindray koa manko mety nangataka toerakafa anao fa hoe tsy tafavoaka fa ato ihany raha no azo asinanao fa tena fa occupé le toerana ry efa sairana ny atsy de no raisinao fotsiny la izy mba hahafahana hoe mba tsy hifloty ka na dia tsy havanana am'ilay toerana nomena azy ary le tompony andraikitra dia niraisina ihany le toerana satria hoe poste politique nefa sy fantatrao akory ny mifehy an'le départementa misy anao azo atao no mametra mpialana am'izany de miandry an'ilay anananao saikefanao miandry an'le toerana tokony mety aminao anao fa tsy voatery hoe tsy maintsy apetraka anao zay vao androso Madagasikara be de be ny manam-pahaizana eto Madagasikara tsy olony rery tsy antokony olona rery tsy vondron'olony rery fa isika rehetrarehetra samy mahalala ny tokony ho tandrify azy tsirairay aby ka hamaraparana fandaharana ho am'izao fotoana zao araky nambarako teo hoe fandraisam-peo amin'ny atoandro teo ty aroso aminareo amin'izao hariva zao ty fa dia mino tsy manantena ary matoky tsika fa tafapita amin'ny tsirairay zany teny vokatry ny fo avy aty amitsika zany mahafahatsika rehetra mandanjalanja mamakafaka ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny resaka hoe fampandrosoana isam-paritra de mbola any an-tanako ny zanaky ny faritra rehetra 720 ny faritra eto Madagasikara mba hiroso ato anatin'ny fandaharana 034 16 225 89 na manantona ny tompony andraikitra mivantana ato amin'ny fahitalavitra TNTV eny Ambohidroa-Andranomena raha mila ny andinindininy mikasika an'izany na ho an'ny fandaharana toitsika isakina talata sahala am'izao zay atolotry ny havanareo Toussaint Mario Enandasana na fandaharana nokana isakiny asabotsy adina ray tena famakafakana politika afaka miresaky satria fotoana zao ho an'ny rehetra misehoa mandray sandraikitra satria raha tsy miteny ianao tsy fantatr'olona ny any amponao. Tenga Manuela ho antsika mpijery hajaina fa dia isaorana betsaka ianareo, isaorana betsaka tsika rehetra. Ny fampiheny tao anatin'izay fotoana fohy lavalava ihany koa zany ho an'ny sasany miaritra. Misy arany sasany tena varina mihitsy tena hoe ny hainy tanteraky fandaharatsika ankasitrahana reny namana, rahalahy, be, ray aman-dreny, zandrisany mankafy ny fandaharatsika fa dia manaraka foana sy tapaka na isaky ny sabotsy na ny talata fa dia kasitrahana zany engany mba hiamitombo hatrany ny fahavitretrika mihino an'ilay fandaharana satria hiezaka foana zahay tsy tampahaizana, tsy tampahalalana fa zay kely ananana no ezana aroso ho antsika jery
ka itsidihana ny tokantranotsika tsirairay. Solution Mario Andrenandrasana manao velomantsika rehetra any tokantrano any naharitra ny heno hatramin'ny farany. Mbola mitoy ny fanarahanao ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra TNTV aorian'izao fandarana zao mankasitraka antsika rehetra.